Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nikadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany ireo teratany malagasy sy vahiny miisa 537 nandray ny sidina farany avy Atsimorisy. Iroso amin'ny fampiresahana amin'ny banky iray sampirenena ankehitriny ny fanjakana malagasy kasika ny fijerena ny marimaritra iraisana manoloana ny raharaha famerenana ny vola mitentina 9 miliara sy 1.700 tapitrisa ariary izay nampiasain'ny jirama tao anatin'ny tetika Sabagoz no amafisin'ny ministry ny angofo sy ny akoranafo fa tsy voahaja amin'ny fifanarahana ary nisy ny entana verina andritra ny fitantanana teo aloha antony nahatonga ny fangatana nataon'ny banky iray sampirenena amin'ny famerenana ny vola. Mpandray anjara maro no nanadio teny amorony ikopa sy ny manodidina indy nandritra ny clean up day na ny andro maneran-tany ho an'ny fanadiovana androany. Entina nairana sy anentanana ny vahoaka ny hetsika mba hikajiana ny tontolo iainana, indrindra manoloana ny fivariana ny fako eny amin'ny renirano ka lasa eny amin'ny ranomasina. Atsangana ny herinandro ho avy izao ny komite rahandinika ny rinjatendy ao anatin'ireo didim-panjakana sy didim-pitondrana mikasika ny FIB na ny fiche individuel de bovin. Afaka manome sosokevitra avokoa ny olona rehetra ka omena ny komite izay ajoro mba ho ny hevitry ny maro no ampiarina. Ary farany, fanasaziana no nandraisan'ny Afrika Atsimo ny fepetra-ndraisin'ny vondrona Europeanina amin'ny fanakatonana ny sidina manoloana ny fisiany variant vaovao any an-toerana. Anatin'ny fandinihana mikasika ity variant vaovao ity ankilan'ny OMS. Ny andindindreo avy hatrany. Klasy toboko fahafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ety ampiandohana dia tsara ny manamarika fa handray vehintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Vehintsika misantatra ny fampahalalam-baovao dia nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany ireo teratany malagasy sy vahiny 537 nandray ny sidina farany avy Atsimorisy toy ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana mpitsahatra ny zotra-piaramanidina eo amin'ny firenena rotonta manoloana ny firongatry ny variant delta any an-toerana izao. Yves Richard. Tamin'ny 4 minitra no nigadina tetsy Ivato ny fiaramanidina MK 288 ny kompani pitatena nabakabaka Air Mauritius nitondra ireo mpandeha 5 amin'ny 300 nandray ny sidina farany avy Atsimorisy. Nipetrapetraka avokoa ny fepetra ara-pahasalamana ety miady ny Covid-19 tamin'ny fandraisana azy ireo. Taorian'ny fitiliana, ny azo ny fiara hitondra azy ireo amin'ny hotely anaovan'ny fihibohana ny mpandeha. Ankoatra ny mpandeha nigadona ny Madagasikara, nanainga tamin'ny 10 ora ihany koa ny sidina farany nitondra ny teratany malagasy vahiny. Tsy maintsy niala ny firenena araka ny tapaka nandritra ny filakevitry minisitra ny 7 Novambra. Miisa 720 izy ireo raha nitatitra avy amin'ny ACM na ny aviation civile de Madagasikara. Saika nitaraina manoloana ny vehatraikan'ny fepetra tamin'ny fandaram-potoanany avokoa ny ankamaroany. Ny tenako izao andeha hianatra any Allemagne dia tena nampiva zavatra be mihitsy ilay satria tsy maintsy mandalo escale ao Maurice no amin'ilay Air Maurice dia le za zao tokony tamin'ny 30 teo no nandeha dia tsy maintsy niangavy tany naroso le vola fa tsy ho ihany raha fambanana izy fa izy tena nova zavatra be da be betsaka namako volana Desembre saotra izany tsy maintsy voatery nijanona izy
satria efa feno koa ny toerana androany ny farany dia efa feno ny toerana. Rehetra aloha zany tena nanaova zavatra be mihitsy satria ny programmanao rehetra tena nikorotana daholo tokony hoe amin'ny herinandro anao vao mandeha mbola nisy be dia be ny programme tokony natao tamin'ity week-end ity nefa tonga dia raty daholo zany le programme rehetra. Dia eo ihany koa ianao ary avy ambanivohitra lavitra be ery no mandre hoe mikatona le frontière manomboka ny 27 tsy maintsy mihazakazaka tena hoe tsirotsirony zany le vacances fa tena hoe lasa ny rotoroto be ianao na haino an'ilay izy satria vao tonga tapa-bolana ianao dia efa nieritreritra hoe hiverina indray dia lasa korotana daholo zany programme rehetra. Manoloana ny fianaky ny Covid-19 indrindra ny variant Delta any Maurice no nandraisan'ny fitondram-panjakana malagasy. Nandritra ny filakevitra minitra ny 17 Novambra ny fanapahan-kevitra ampitsahatra ny sidiny eo amin'ny firenena rotonta raha ivirinana. No vinavinaina tamin'izany fa androany fa 17 ny volana Novambra ny sidina farany eo amin'ny Madagasikara sy Maurice. Mikasika ny fivoarany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara dia niampy 720 ireo tranga vaovao vao marina mikasika ny valanaretina Covid-19 izay tato anatin'ny herinandro raha ny tatrana avoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Misa 720 ireo sitrana somatsara raha toka 13 ireo marary manana fahasarotana. Tsy nisy kosa namoiniany vokatry ny valanaretina nandritra izany. Abraham Randriamanana. Mitoy ny fanatanterahana ny fitiliana mikasika ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara nanomboka ny 20 hatramin'ny 9 Novambra lasa teo, miisa 720 ireo tranga vaovao marina tamin'ireo fitiliana 775 no tanteraina. Ny eto amin'ny faritra Analamanga no nahitana ny tranga vaovao betsaka indrindra izay miisa 410. Raha toka ny faritra Vakinankaratra no manaraka azy izay nahitana tranga vaovao 410. Miisa 30 kosa izany ho an'ny faritra Menabe sy ny faritra Haute-Matsiatra, raha toka 17 ny tranga vaovao ho an'ny faritra Nosy. Itsy ankilany ny amin'ny 770 ireo sitrana manerana ny nosy ary 13 hatramin'ny omaly ireo marary manana fahasarotana na ny forme grave. Tsy nisy kosa ny namony ainy vokatry ny Covid-19 tato anatin'ny herinandro. Manendana hatrany amin'ny fanarahana ireo fepetrasakana ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana, ho fisorohana ny fiverenan'ny fianaka ny valanaretina, eo koa ny fanatanterahana ny fanaovam-bakisiny. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia iroso amin'ny fifampiresahana amin'ny banky iraisam-pirenena ankehitriny ny fanjakana malagasy mikasika ny fijerenany marimaritra iraisana manoloana ny raharaha famerenana ny vola mitentina 9 miliara sy 1.700 tapitrisa ariary izay nampiasain'ny jirama tao anatin'ny tetika Sapagoz raha ny nambaran'ny ministry ny angofo sy ny akoranafo. No amafisana nandritra izany fa tsy voaja ny fifanarahana ary nisy ny entana very nandritra ny fitantanana teo aloha antony tonga ny fangatana nataon'ny banky iraisam-pirenena amin'ny famerenana ny vola. Fanadidina Vetrana. Mitombona ny fanambarana navoaka ny Banky Mondiale izay mangataka amin'ny fanjakana malagasy ny amerinana ny vola mitentina 9 miliara sy 700 tapitrisa ariary nampiasain'ny jirama tao anatin'ny tetika Sapagoz raha ny nambaran'ny ministry ny angofo sy ny akoranafo. Anton'izany tsy fanajan'ny fitondrana teo aloha ny fifanarahana natao tamin'ny banky iraisam-pirenena, eo koa ny tsy fisian'ny mangarahara tamin'ny fanatanterahana ny tetika azy. Manoloana io iroso amin'ny fifampidiniana amin'ny banky iraisam-pirenena ankehitriny ny fitondram-panjakana ho fijerena vahaolana mikasika izany. Misy famarinany ny zavatra nosoratany Banky Mondiale iny, izany hoe misy zavatra anankiroa samihafa zany tao anatin'izy. Misy raha atao inventaire zany dia ohatra hoe tsy hita ny entana. Faharoa ndraiky kosa misy ny entana, misy ny asa natao fa tsy mifanaraka amin'ny zavatra mifanarahana tao anatin'ny programme hoe Pagoz. Ny tsipiako dia zao zavatra siniavina tamin'ny taona 2016 iny ary exercice 2018-2019 ny audit nataontsika zany tamin'ny 2020 sy 2021. Zany hoe misy olona matsy mieritreritra dia hoe le fanjakana amin'izao fotoana izao nanao tsy mety amin'ny zavatra tsy etoko le fanjakana teo aloha ary korrigena amin'izao fotoana izao. Tsika zany zao mbola miady hevitra ifampiresaka amin'ny Banky Mondiale hoe inona ny marimaritra iraisana. Tsy ivona ny volana aogositra lasa teo nanomboka ny fanatanterahana ny audita momba ny tetika Sapagoz izay nahitana fandaniana tsy mifanaraka amin'ny fepetra takinida ka izao ny afara tamin'ny fitakiana amin'ny fanjakana malagasy ny amerina vola izao mialoha ny fahatelon'ny volana Desambra. Andrasana araka izany ho vokatra ny fifampiresahana eo amin'ny rotonta.
Lafim-baovao hafa kosa indray mpandray anjara maro no nanadio teny amorony kopa sy ny manodidina nandritra ny Clean Up Day na ny andro maneran-tany ho an'ny fanadiovana androany. Entina nairana sy anentanana ny vahoaka ny hetsika mba hikajiana ny tontolo iainana indrindra manoloana ny fivariana ny fako eny amin'ny renirano ka lasa eny amin'ny ranomasina. Niarana nantotosa ny fanadiovana ny teo anivon'ny vondrona Europeana, ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany, Komina Renivohitra Antananarivo, orinasa tsy miankina maro ary ireo fikambanana samihafa. Andeha raintsika avy hatrany mikasika an'izay. Ampahany betsaka amin'ny fako plastika eny amin'ny ranomasin'i Madagasikara teraky ny fivariana ny fako avy amin'ireo renirano samihafa. Raha ny nambaran'ny mpisehatra ara-tontolo iainana, manodidina ny 7 tapitrisa taona isan-taona ny fako plastika mivarina amin'ny ranomasin'i Madagasikara. Ho fanairana ny rehetra hikajy ny tontolo iainana manoloana io. Natomboka teto amin'ny tetezana Anosato manamorona ny reniranon'ny Kopiny sy ny manodidina ka hatreny amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka ny hetsika fanadiovana amin'ny alalan'ny Clean Up Day toto-tsain'androany. Le tetikasa ataon'ny Union Européenne io eran-tany ary en fait rano no tena tadiaviny plage. Ary raha tena marina tokony amoron-dranomasina le izy natao fa satria mifanojy ihany moa le izy efa koa aritsika ho hitantsika ny Majanga ihany raha reneto ary nahatsapa koa ny Union Européenne hoe be ihany ny ezaka nataon'ny Antananarivo renivohitra dia hoe aloha atao an'ity toerana fanentanana moa izy ity tsy midika hoe ho diovintsika androany dia madio ny tanànana fa hita hoe efa manomboka miova ihany toetsain'ny mponina eto Antananarivo. Ny asama manao ny asa, ny commune manao ny asany fa efa raha miezaka tsika manaja ny fepetra manary ny fako ao anaty tabapako tsy alefa anaty kanala, tsy alefa any tanàna dia efa miatsara ny asa. Ary izay ny tadiavintsika hoe mba mahatsapa an'izay amin'ny hetsika ataontsika androany. Mpisehatra maro no nanatanteraka ity hetsika Clean Up Day ity karakarain'ny vondrona Europeana miaraka amin'ny Komina Renivohitra Antananarivo teo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany. Zava-dehibe ny fiarah-mientana tahak'izao mba ho samy tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny rehetra. Cette action a comme objectif de sensibiliser la population à avoir une attitude différente vis-à-vis des problèmes des déchets. Tanjony ity tetikasa ity ny any an-tanàna vahoaka mba hanana fihetsika hafa manoloana ny olana fahamaron'ny fako. Ny tena tiana tenenina dia mba hanaovan'ny rehetra ezaka tahaka izao ataona androany izao mba hitazomana ny tanàna adio. Fantatra efa maro ny ezaka nataon'ny komina sy ny fanjakana mikasika ny fanadiovana sy ny fanajariana ny tany fa ilaina hatrany ny fiarah-mientana amin'ny mponina. Izay vondrona Europeana izay miara-miasa amin'ny Madagasikara tato anatin'ny 80 taona dia manakaiky hatrany ny governemanta malagasy sy ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana. Nanadio izahay androany mba hampitana ny hafatra amin'ny rehetra hoe raha toka miara-miasa amin'ny manam-pahefana ny malagasy dia mora kokoa ny mitazona ny tanàna madio any taranaka any aoriana. Les déchets qui sont dans la nature et laisser aux enfants un monde meilleur. Itsapantsika androany angamba satria andro fanentanana moa izy isorana ny Union Européenne sy ny commune Antananarivo renivohitra fa ny matoa maloto ny tanàna dia tsika mponina eto mipetraka eto ihany mandoto azy. Ny fanentanana sy ny anjara andraikitry ny tsirairay avy no tian'ny fanjakana apetraka ny hoe raha tiana androso ny tanàna, raha tiana ho tsara ny tontolo iainana dia isika rehetrarehetra no miara-mandray andraikitra. Ny fotoana androany fotoana atao hoe fanairana mihitsiny satria vao avy kely teo ny orana androandro misesy dia hitantsika fa ny fako rehetrarehetra avy any anelakelan-trano any dia tonga ty amorony kopa ty ary manentsina an'ireo tohadrano ireo tonga any amin'ny lakan-drano eo Antananarivo eo dia manentsina an'ireo lakan-drano vao namboarina rehetrarehetra eo midika izany fa misy ezaka manokana tokony ataon'ny tsirairay avy ho fanampiana an'izay fa ezaka ataon'ny tanàna amin'ny fanadiovana. No entana sy no beazina nandritra ny fotoana ihany koa ireo ankizy tanjona ny ananan'izy ireo toe-tsaina mikajy ny tontolo iainana. Olon-tsotra, mpivarotra, fikambanana samihafa ny teny anivon'ny orinasa tsy miankina ireo avy amin'ny ministera, komina sy ny maro hafa samy niara-nisalahy nanao ny fanadiovana androany avokoa. Fanifanesi ny faneho-kevitra mikasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 taorian'ny fandanian'ny solombavam-bahoaka izany ny talatalasa teo.
Ny fanitsinan'ny fepetra araketra izay mety hisy fiantraikany goavana eo amin'ny fampananana asan'ny tanora eto Madagasikara no niompana ny ady hevitra teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Ireo tanora izay nihaona sy nitafa tamin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ahafahana mampiroborobo ny fandrarana eto amintsika. Matoan-dady soratra Gaëtan Andriatsilavo. Nanentona anisan'ny be sy ny maro ny vaovao mahakasika ny LFI na ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 izay nolaniny ireo solombavambahoaka ny talata lasa teo. Ao ireo nilaza fa nisy ny tsindry sy ny kolikoly nandritra ny fandaniana io volavolan-dalàna io teny Tsimbazaza. Fa ny onkevitra izay nolavy ny filohan'ny anteny miram-pirenena avy hatrany ary nilazany fa tsy azo ekena ny fividanana ny solombavambahoaka hanaradren-drano amin'ny fandaniana lalàna ary andraisana fepetra avokoa na ny solombavambahoaka na ny mpanome-tsolotra raha toa ka voamarina ny fisian'ny tranga. Ao ihany koa ireo tsy nitsahatra nanao antsoavo fa tokony hisy fankankevitra sy fandinena lalina mialohan'ny handaniany anteny merandolona io volavolan-dalàna io. Isan'ny niavaka ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ny fanomezana lanja bebe kokoa ny sosialin'ny mponina raha toa ka 477 lavitrisa ariary no volana natoka ny fanjakana malagasy hiahina sy hanatsarana ny sosialim-bahoaka ny taona 2024 ity, nampiakarina ho 377 lavitrisa ariary izany ho an'ny taona 2024 araka ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 izay lany teo anivon'ny anteny miram-pirenena ity. No tanterahany ihany koa ankilan'izay ilay tafatafa nihaonan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo tanora malagasy ho fampiroboroboana ny fandrarany ny tanora araka ny lohahevitra hoe tanora mandrafitra ny hoavy. Voakasika izany ireo tetikasa ataon'ny fanjakana malagasy iarahana amin'ny mpamatsy vola sy ireo mpiara-mambonantoka isan-karazany. Tanjona ny hanomezana sehatra bebe kokoa ny tanora izay mandrakotra ny 70 isanjaton'ny eto Madagasikara ka ahafahan'izy ireo mifanakalo hevitra sy mifanakalo fahaiza-manao ihany koa. Tanjona lavitresaka ny hampiroboroboana ny sehatry ny toe-karena malagasy amin'ny fanomezana sehatra ny tanora. Zava-dehibe ny fihaona sy ny fanomezana lanja ny tanora ho avy ny firenena tahaka izao. Antony mihena ary mihamadinika ny fara-pahaizany tanora malagasy ankehitriny. Isan'ny mahatonga izany ny fahakamoana mianatra, ny fahitana ireo tsy nandalina fahaiza ny lasa mpanankarena tampoka no ireo bizina isan-karazany. Betsaka ny fotoana very noho ny fisian'ny grefy samihafa, ny fahamaroan'ireo sekoly tsy miankana mipotra itsiro, ny firoborobo ny teknôlôjia, ny tsy fampia ny fanabeazana sy ny maro tsy voatalisa. Raha tiana nefa ny hampandroso, tsy maintsy ireo tanora hitondra ny firenena rahatra izay no manina ka hanana fahaiza-manao sy fahalalana rehetra takena amin'izany. Tsy tokony hianona amin'ny fifampizarana sy fifampidinihana fotsiny ihany nefa izany, fa tokony hirosona ny fanomezana vahaolana maharitra manoloana ny tsy fananana asa. Ny tsy fananana asa no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana, fanolanana, asan-dahalo, indrindra fa ny fantrana lalim-paka. Ka izay dia mahery ny 704 alina ny mpiasa-panjakana ho raisina atoato raha ny voarakitra anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Ny ministera napetraka ho laharam-pahamehana no azo tombony vantana ka isan'izany ny sehatry ny fanabeazana, fahasalamana sy ny fiarovana ny vahoaka. Mahitsy ny tanjona anatin'izay saingy tokony hipetraka mazava ny fitsipy-dalao amin'ny masotsivana andraisana azy ireo analavirana ny osika sy ny kolikoly hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Fanadidina entiny Yves Richard. 570 faingo iray lavitrisa ariary ny vola natokany fitondram-panjakana nampiana ny fandoavana ny karaha-mampiasa-panjakana anatin'ny LFI 2024 raha hoanina ny taona 2024. Hitetina 923 faingo fito lavitrisa ariary araka izany ny totaly be ny karaha-mampiasa-panjakana ny taona 2024 raha kajiana avy amin'izay. Ministera napetraka ho laharam-pahamehana ary nanana olana tamin'ny lafiny arakolona izay no azo ny 700 isanjato ny toeran'asa anatin'io. 22 900 poste eo zany no voatokana ny amin'izany ary ny tena ibana ny lohalaharana amin'izany dia misy ministera maromaro izy ireo fa ny tena sinianina dia ny ministera ny fahasalamana, ny ministera ny fampianarana, ao ny enseignement technique ihany koa, dia ao koa ny
reo ministera misahana ny fandriam-pahalemanareo toy ny any amin'ny polisy pirenena ny gendarmerie na ny tafika zany dia eo amin'ny 20,000 mahery eo zany poste atokana ho an'izay dia ny 2,000 ambiny zany dia hoe le famelonana any amin'ny institution hafa. Nokajiana anatin'ny fampiakarana ny tedi-bola andoavana ny karama mpiasam-panjakana ihany koa ny vinavina anomezana toerana asa mpiasam-panjakana ambony 7,700. Izy ireo izay aparitaka eny anivon'ireo ministeran'ny vaky nandritra ny fanavaozana ny firafitra ny governemanta ny volana aogostra. Eo ihany koa ireo mpiasa 704 no raisina tamin'ny alalan'ny fifaninanana ny tona lasa. Na izany na tsy izany, tokony hapetraka mazava amin'ny masotsivana amin'ny fandraisana azy ireo, analavirana ny osoka sy ny kolikoly. Dia hoe ny andraikitra ataon'ny fanjakana amin'izay fandraisana mpiasa amin'ny alalany aloha zany ray ny fanadinany misy concours de recrutement ho betsaka ho amin'ireo sehatra izay hita fa sehatra afaka hitsinjovana ny tsy anasa ny tanora betsaka any tsy anasa. Ino moa zany paikady efa napetraky ny filoham-pirenena ny amin'ny jerena sy amin'ny fena mihitsy hikontrolena ilay hanaovana fanadiovana sy ny hierovana koa amin'izay tsy isin'izay mpiasa ohatrany hoe matotoa tsy miasa nefa mihinam-bolam-panjakana dia ao ny fisorohana an'izay, misy ny fisorohana, misy koa nefa ny fitsaboana, le fitsaboana azy moa zany dia fampitsahana paikady ary ao ihany koa ny fanenjehana. Ahitana fiakarana roa faingo telo avitrisa ariary ihany koa ankoatr'izay ny vola andoavana ny karama mpiasam-panjakana miasa ny velany raha ny voarakitra anatin'ny LFI 2022 hatrany. Fandrotana noho ny tedi-bola vinavinaina ho an'ny fanendrena ny mazovo sy ny mpiasa misahana raharaha ny velany. Ankoatra ny fametrahana ny mangarara amin'ny fandraisana ny mpiasam-panjakana. Takina ihany koa raha ny fanazavana ny ijerenany sy ny fifandanjana isa-paritra amin'ny fandraisana ny mpiasam-panjakana. Nitarika resabe moa ny feo mielo mikasika ny sy ny kolikoly teny anivon'ny anteny mera-pirenena nandritra ny fandaniana ny tedi-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 indy. Raha ny nambaran'ny filohan'ny anteny mera-pirenena hatrany dia tsy azo ekena ny fividianana ny solombavambahoaka anaratra ny rano amin'ny fandaniana lalàna. Andraisana fepetra avokoa araka izany na ny solombavambahoaka na ny mpanometsolitra raha toka vao marina ny fisian-tranga. Andeha antsika avetrany ny fanampanazavana. Be ny resaka mandeha hoe nisy kolikoly tao mifafandaniana zany. Zaho aloha zay nataoko hoe tsy mahita ny pirofo ny kolikoly natao tamin'izany fa kosa ka raha misy zany raha sanatria dia zaho kosa dia mampitandrina any ireo izay manana fahasahina hividy député zany hanao ny kolikoly voalohany indrindrany ilay manome tsolitra, ilay manome ny kolikoly reo tokony penjehina voalohany indrindra. Fa ny solombavambahoaka koa eto raha misy an'izany dia mbola manambara ny filohan'ny anteny mera-pirenena eto fa tsy tokony hanao hetsika sahala amin'izany satria olona modely nofidiany vahoaka modely ao amin'ny firenena. Fa indrindra moa zany na eny resaka amin'izany fa tsisy pirofo eto amiko fa dia ny mpanao ny kolikoly le mpanolotra reny aloha dia tokony hitandrina tanteraka izy. Araka ny efa nambarako teny am-piandohana dia andray vahintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny governoran'ny faritra Lalanjorofo Dr Andriamanantena Marcelin ato amin'ny Lakoato ary ato amin'ny Lakoato kosa no misy any Ralay Mazava Barnabe izay misolo tena ny fikambanana jiro izay mikarakara ny festival Tolapandrana izay ho tanterahana ao Fenoarivo Atsinanana ny fahatelo ka hatramin'ny fahadiminy volana Desambra 2024 izao. Inona tsara moa izay festival karakarainareo izay? Ya, ny voalohany teny dia miarahaba anao mianta ary miarahaba ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao hariva zao. Ny festival Tolopandrana moa zany dia festival lehibe izy io zay ho karakarain'ny association jiro zay ho atao amin'ny fahatelo, fahaefatra ary ny fahadimy ny volana Desambra ho avy zao. Amma festival zay dia azo lazaina fa mizara telo na efatra lehibe no zavatra ho hitantsika anatin'io. Ny voalohany dia makasika indrindrandrindra ny lafiny ara-kolotsaina.
satria ampiseho amin'io festival io ny mampiavaka an'izany district any Fianarantsinanana indrindrandrindra fa ny faritra Analanjorofo ary ny faharoa dia ama festival zay dia misy koa ny lafiny ara-panatanjahantena zany hoe ny resaka sport zany misy fifaninanana maro samihafa zay ho hitantsika mandritra n'io festival tolompandrana io ary fahatelo dia ny lafiny ara-toekarena indrindrandrindra fa ny lafiny ara-pizahantany satria zany district ny Fianarantsinanana zany faritra Analanjorofo zany dia manana le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe opportunité économique opportunité amin'ny lafiny zay fizahantany zay ka hoararotina mandritra n'io festival io ny ampafantarana hoe aiza daholo ireo site zay azo tsy diana aiza daholo re toerana manatantara zay tokony hotrandrana amin'izay lafiny ara-pizahantany zay ary ataoko hoe faha efatra zay tsy latsa-danja dia ary anisan'ny mampiavaka koa zay dia anatin'io festival tolopandrina io dia misy ihany koa ny fifanakaloza-kevitra na hoe débat zay conférence débat zany zay ahafahan'ny mpisehatra rehetrarehetra mba mitondra an'izay sosikevitra zay mahasoa satria araka ny hevitra avy aty amin'ny association jiro dia zay hoe ny fampandrosoana dia ho an'olona rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra dia tokony hitondra an'izay anjara birikiny zay mba ho tonga amin'izay fampandrosoana zay. Inona ny antony nanatotsana ny hetsika mety hisy akony amin'ny lafiny fampandrosoana ve ity festival ity? Ya, voalohany indrindra dia faly miarabanao mianta ny sy ny ekipany Cool TV ary miaraba ihany koa ny mpanaraka n'izao vaovao amin'izao takariva izao. Ny tolompandrana zany dia agnarana anankiray izy io izay hazo anaovana ohatrany hoe gouttière zany hoe amin'ny teny frantsay zany zay hitondrana rano miampita amina toerana anankiray indrindra fa fampiasa amina tanimbary zay tsy mahazo rano amin'ny andavanandro dia rehefa tonga ny fotoana hiasana zany dia misy toerana misy rano aty ambonimbony dia hoentina raha fa miampita kanal zany na miampita rano ampitana amina toerana anankiray zay ambolena hitondrana aina zava-maniry anankiray. Ka io zany dia fotoana anankiray mba hiantsoana atsika rehetra ho tonga agny Fianarantsinanana indrindrandrindra ampafantatra nireo namatsika ny kolotsaina mahabetsy misaraka atsika zany ary ampafantarana koa ny namatsika ny zava-misy ny vokatra misy agny Fianarantsinanana amin'ny maha izy azy zany Fianarantsinanana zany ka ny tolompandrana no mahalaza an'izay ataontsika hoe ny fomba mampanao ara-kolotsaina ara-toekarena ara-barotra ary ara-panatanjahantena ao anatin'ny district ny Fianarantsinanana faritra Analanjorofo. Feny izay fanazavan'izay entsika amin'tinana an'izay fanentanana avy any aminareo ihany koa. Ya, eto moa zany dia manentana antsika rehetrarehetra indrindra ny zanaky ny faritra rehetra zay anatin'ny lafivalonynosy na ivelan'ny Madagasikara mba ho tonga hanatrika an'io festival tolompandrana io zay atao ao Fianarantsinanana amin'ny fahatelo ny fahaefatra ary ny fahadimy ny volana Desambra ho avy zao. Ny festival tolompandrana dia fety io fety lehibe io ary faharoa dia fionambe io fionambentsika rehetrarehetra mpianakavy ny mpinamana ny mpifankafantatra ny mpiaramianatra rehetrarehetra fionambentsika io ary fahatelo ny festival tolompandrana dia fifanakaloza-kevitra fifanakalozan'ny mpianakavy mba hahafahantsika mitondra ny anjara birikitsika tsirairay amin'izany fampandrosoana ny tanànatsika ny faritritsika ary ny région sy ny Madagasikara manina moa zany satria zay no maha ataoko hoe olo-pirenenantsika amazanaka faritratsika. Angastrany ianareo nitondra izay fa mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao dia naraka doka-varitra avy hatrany isika.
fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrière jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika atsangana ny herinandro avy izao ny komity rahandinika ny rizateny ao anatin'ireo didim-panjakana sy didim-pitondrana mikasika ny FIB na ny fiche individuelle de bovin. Afaka manome sosokevitra avokoa ny olona rehetra ka omena ny komity izay ajoro mba ny hevitry ny maro no ampiarina. Nderantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Manoloana ny olana mitranga manerana ny nosy eo amin'ny sehatry ny fiompiana. Atsangana ny herinandro avy izao ny komity irahandinika ny rijanteny ao anatin'ireo didim-panjakana sy ny didim-pitondrana mahakasika ny FIB, fiche individuelle de bovin. Isan'ny andrafitra izany ny zandarmerie-pirenena, tafika, polisy-pirenena, fitsarana, ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, ny lehiben'ny distrika ary ny ben'ny tanàna. Hodinina ao anatin'izany komity hitsangana izany izay tokony ahitsy ny tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eny fotony. Lasa misy aya tsy havanana ka lasa mifampiandriandry dia lasa misy koa ny manaonao foana mety noho ny adalàna mihitsy fa mety noho ny tsy fahalalàna ihany koa fa tsy mieritreritry ny tena hoe anao adalàna. Dia ny vokany misy ny lasa voaroroy any amin'ny gendarmerie, misy ny lasa niditra amponja, maire, délégué, vétérinaire, sy ny sahala amin'izany. Misy gendarme ihany koa tafiditra amponja. Ka andaminana an'izay rehetra izay dia ho averintsika hodinina ary araka ny fangatahanareo teo, mety ny monsieur le maire, ny texte dia ho amboarintsika. Angatana hoy ny ministry ny aditansy sy ny fitsinjaram-pahefana ireo olona manana sosokevitra hanatsarana ireo didim-panjakana sy ny didim-pitondrana momba ny FIB. Andefa taratasy ka omena io komity io. Atao izany afaka ankevitra izany mba ho hevitry ny maro no ampiarina. Dia mitaky ary manerantsika anatsara ny fomba fiasa rehetrarehetra mikasika an'izany hain-dehibeny malagasy dia ny omby izany miaraka ihany koa mazava loatra amin'ny ezaka izay ataon'ny fanjakana araka ny baiky nomen'ny président Anne Rajel ary notaterahan'ny prime ministre sy ny gouvernemanta sy maromaro ny fivoriana natao tao ao hiedina amin'ny alatromby izay magaga fa lasa mirongatra
tampoka ao anatin'ny faritra maro eto amin'Nosy fa ninona antony mampirongatra azy dia tsotra dia tsika tsy maintsy fongorona mianatra omby satria mikitikitika ny ain-dehiben'ny vahoaka malagasy. Nandritra ny fiaonana nisy ny fanolorana moto miisa 12 ho an'ireo ben'ny tanàna 12 ao amin'ny commune ambanivohitry ny distrika Lalangina. Manana ny traikefa rehetra amin'ny asa vaventy ny injiniera eto Madagasikara raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanan'ny injiniera ny asa vaventy eto Madagasikara na ny fiavama olana nefa ny tsy fampin'ny fitaovana eo amin'izy ireo izay miteraka tsy fifandanjana eo amin'ny fahazoana tsenam-barim-panjakana isan'ny olana ihany koa ary mateti-pitranga raha ny fanazavana ny tsy fampin'ny teti-bola ahafahana manome kalitaon'ny asa eo amin'ny fanjakana mifanaraka amin'ny asa manaraka ny fenitra fanadihadiana entiny Michel Ranartson. Tsy mifandanja ny fahazahoan'ny injiniera malagasy asa rampitaina amin'ny injiniera vahiny. Tsy ny traikefa no tsy ananan'ny malagasy raha ny nambara ny filohan'ny fikambanan'ny injiniera ny asa vaventy eto Madagasikara na ny fiavama fa ny fitaovana no mbola tsy ampy raha ny eto Madagasikara manokana. Tsy mifandanja angambany azo ilazana azy. Tsy voatery ny société vahiny ihany fa azadinitsika fa misy ireo asa izay goavambe izay tsy maintsy ilana nireo fahaiza-manao nireo orinasa vahiny izay tsy ananantsika traikefa eto. Raha isika zao nanao ny stadiny Mahamasina ohatra izy amin'ny orinasa gasy no afaka manao an'ireny izay mbola dingana lavitrezaka zay fa misy kosa ireo asa izay azon'ny hoe ny PME izay atao tsara raha eto Madagasikara. Ny fanatanterahana izay resahako izay ny lafiny ara-teknika dia voafeny ny anarana tany ampianarana daholo ingereo ny anarana tany ampianarana daholo reo fa fitaovana izay resahana izay misy ny zavatra voafehintsika eto toerana misy ny zavatra tsy maintsy afarana avy any ivelana. Isan'ny olana ihany koa ary mateti-pitranga raha ny fanazavana ny tsy fampiny teti-bola ahafahana manome ny kalitaony asa eo amin'ny fanjakana mifanaraka amin'ny asa manaraka ny fenitra. Antony mahavoasiketa matetika ny asa vaventy ataony injiniera malagasy. Olana dia marobe ao anatin'izany ny tsy fahitan'ny ireo namana izay mbola tsy dia manana traikefa loatra, eo ihany koa ireo izay hitatsika angamba eny amin'ny tambajotra sasatsasany fa misy ny sasany misy asa vita olana ihany koa zany noho ny procédure nefa tsy anjaranay akory ny amaritra an'izay fa anisan'ny olana iatrehan'ny ingénieur tolo izany rehetrarehetra zany. Nanjara andraikitra lehibe tokoa no ny ingénieur amin'ny sehatra ny fanamboaran-dalana ary io tsy andraikitry ny ingénieur irery ihany fa matetika izy io dia misy ny fanapahan-kevitra ara-politika no mahatonga an'izay. Omeko ohatra faran'izay tsotro nareo raha ohatra ka 1,500 milliard ny kilomètre amin'ny lalana ataontsika hoe vita tara dia misy ny fanapahan-kevitra politika hoe ataovy mavita 10 kilometatra izay. Inona ny dikan'izany? Midina ny niveau d'aménagement lasa ny ingénieur no mahazo tsiny. Na izany na tsy zany eo amin'ny sehatra nireo akora izay tonga eto amintsika izay mampimenimena ny rehetrarehetra fa betsaka ihany koa marina fa eo ny service des normes fa betsaka ireo akora izay tsy manaja an'izay fenitra tokony eo amin'ny fanaovana tao-transo ny asa vaventy izay. Ekena koa fa misy ihany koa ireo tsy raha ny antotanisa amanjato ny isan'ny taona farafakely ny injiniera mivoaka amin'ny université mpanjakana miisa 700 kosa ireo injiniera ao anatiny fikambanany injiniera ny asa vaventy eto Madagasikara. Izany amin'iny fa nisokatra nanomboka androany ny fifaninanana Black Ball Time Limit Challenge tanterahiny InSquare Billard Club. Fifaninanana biara hijerena ireo mpilalao mahazo salanisa betsaka indrindra ao anatin'ny fotoana voafetratra amin'ny 30 minitra. Fanadihadiana. Notanterahina androany teny amin'ny InSquare Ambatobe ny fifaninanana Black Time Limit Challenge izay nokarakarain'ny InSquare Billard Club. Tanjona amin'izany ny fijerena ireo mpilalao mahazo isa-betsaka indrindra ao anatin'ny fotoana voafetra. Na miavaka amin'ny efa vita hatramin'izay ilay izy satria
30 minutes chronométré 30 minutes non arrêté zany ty tournoi ty manomboka any amin'ny phase éliminatoire na poule ka hatrany amin'ny phase finale 30 minutes chrono non arrêté foana zany le izy poule valo izy a dia roa isaky ny poule zany no tafiakatra zay be point amin'ny roa isaky ny poule no tafiakatra ao anatin'ny match anankiray zany a côte 1 point zany ny victoire ray. Tsy misy ny sokajy ho an'ny fifaninanana ary misokatra ho an'ny kleba rehetra manirina ny nosy ny fandraisana anjara. Misy ny amboaratolotra ho an'ireo mpilalao mendrika indrindra ho aorian'ny fifaninanana. Misy jeune no voafehan'ny jeune le izy voafehan'ireo efa tranainy ihany koa le izy miady be le izy fa ny chronométré fotsiny le izy chrono dia misy pression amin'ny tsirairay fa tena sady misy lehibe misy tranainy tafiditra tafiakatra misy tanora tafiakatra zay mahazo voalohany mahazo 2 500 000 ariary misy médaille miaraka amin'io dia misy goodies miaraka aminazy loka ho an'ny faharoa 1 million d'ariary dia loka ho an'ny fahatelo 250 000 ariary Idura ampitso eny amin'ny Square Ambatobe ny fifaninanana Black Ball Time Limit Challenge. Isy mandritra izany ny famaranana ny fifaninanana, eo koa ny fanolorana ny amboara ho an'ireo mpifaninana ny voaka-pandresy. Tanora miisa 320 avy amin'ny sehatra samihafa no nisitraka fampiofanana nandritra ny 9 volana tamin'ny alalan'ny ULTP tamin'ity taona ity. Vina amin'izany ny fanomanana ireo tanora handray ny fanapa-kevitra politika ary ny fitantanana amin'ny sehatra samihafa. Tanterahana omaly ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny faha-17 izany. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Fitaovana lehibe ahafahana mitondra fanovana ny fanomezan-danja sy ny famporisiana ny tanora amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Antony fisian'ny programa mpampiofanana YLTP na ny Youth Leadership Training Programme tanterahin'ny Fondation Frédéric Ebert. Tanora miisa 320 avy amin'ny faritra sy sehatra samihafa izay ahitana ny miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ny antoko politika ary ny fiarahamonim-pirenena no nisitraka ny fampiofanana YLTP tato anatin'ny herintaona. Natao izany ho fampianarana azy ireo mikasika ny tarika ahafahana miatrika ny fandraisana fahefana sy ny fitondrana. Betsaka ny tanora mitarika, betsaka ny tanora efa manana andraikitra ambony na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Fa hita fa sasany amin'izy ireny dia mbola mety mikavivy ao anatin'izay fahaizana mitarika izay. Misy ihany koa rehefa manana an'izay traikefa izay fa tiana be voa izany dia ireny rehetrarehetra ireny no ezahanay ampiana ao anatin'ny programa mpiofanana YLTP. Ny tanjon'ny fiofanana dia ny hanome ny fitaovana sy ny traikefa ho an'ny tanora mpiofana mba ahafahany mitondra fiovana eo amin'ny firenena na misehatra miankina amin'ny fanjakana zany na misehatra tsy miankina amin'ny fanjakana ary ampiroboroby ihany koa ny kolotsaina vao amin'ny fomba fanaovana politika. Karazany maro ireo lohahevitra narosona nandritra ny fiofanana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'ny mampiavaka ity andiany Indramira ity ihany koa ny fisitrahan'izy ireo lohahevitra mpiofanana samihafa izay mifanandrify amin'ny vaninandro eny antsika izao. Tao ohatra ny mikasika ny ady amin'ny Covid-19, ao ny fiovan'ny toetrandro ary ao ihany koa ohatra ny mikasika ny digitala na ny numerika izany. Tanterahina isaky ny volana Desambra sy ny volana Janoary ny fisoratana anarana ho an'ireo tanora maniry ny hahazo ny fiofanana YLTP. Misy ny fifantenina sy ny fipetranapetraka ho an'ireo mpiofana mandritra izany. Totosa omaly tetsy anosy ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny faha-17 tanora nahavita ny fiofanana YLTP tamin'ity taona 2024 ity. Fa vita ny fionambe régional na ny assise régional ny antoko malagasy miara-miainga tany amin'ny faritra Vadivavy sy Fitonandy. Voafidy tamin'izany ihany koa ny birao hiteraka ny antoko any an-toerana. Isan'ny fanahy napetraka izy ireo ny fanamafisana ny antoko manomboka ny anivon'ny distrika hatrany amin'ny Fokotany. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Maro ny fanamby napetraka taorian'ny fionambe régional ny antoko malagasy miara-miainga tany amin'ny faritra Vadivavy sy Fitovinany. Lohalarina ny fanamafisana orina ny antoko anatin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena araka namafisan'ny mpandrindra ny antoko any an-toerana. Ny fanamby lehibe moa zany dia ny fanapariahana sy ny famenoana ny antoko MMM eraky ny distrika, eraky ny commune, eny eritreretina aza eraky ny Fokotany,
atao anatin'ny faritra Simoslanina satria nahazo tosika zahay amin'ny fandalovanareo aty zao ka dia velom-pagnatenagna tokoa efa iroborobo io antokozana tagnatin'ny faritra Simoslanina. Ny voalohan-teniko aloha dia mbola magnamafy ary sy atahorana an'izaniza magnaraka lalagna no fananganany ny MMM agnatin'ny faritra Simoslanina ary vonina etegnanay na indrindradrindra tegnako ampijoro anaparitaky izany atoko MMM zany miaingagna ame bazy ary juska ty aty amin'ny faritra. Isana mafisim-pikambany mbirao politika ny antokana ny toenina araka izany ny fametrana ny fitsinjaram-pahefanana tena izy sy ny fanatonana ny vahoaka iny fotony. Fomba fijery izay mifanindran-dalana amin'ny foto-kevitra ijoroany antoko malagasy miara-miainga hatrizay. Fanotanterana tamin'ity herinandro ity ny hetsika fanentanana amin'ny mahazava-dehibe ny fananana trano fivoahana madio. Raha toka 570 ny mponeto Antananarivo renivohitra no tsy manana toeram-pivoahana madio. Mahatratratra any amin'ny 900 izany ho an'ny mponina any amin'ny komina Soavina Tsimondrano. Fanadidina Viatrany. Raha ny antotanisana voakany Waterred, ny 700 ny mponety Madagasikara no mbola mangery Ankalamanjana. Raha toaka ny 570 mponina no mbola tsy manana kabone madio eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Mahatratratra any amin'ny 900 izany ho an'ny mponina eo anivony komina Soavina. No tanterana teny Soavina Tsimondrano arak'izany ny fankalazana kominaly ny andro raisam-pirenena ho an'ny trano fivoahana. Antony maro hoy ny eo anivony Waterred no mahatonga ny olona tsy anana trano fivoahana. Marobe mety antony mety hoe tsy fahatsapatina tsotr'izao fa tsapana ny mety fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana sy fananana vola mety resaka ara-pomba amam-panao ihany koa no tsy fanatanterahana hoe tafiditra anatin'ny fanentanan'ny mponina ampiasa lavapiringa ny hetsika fanentanana kominaly tahaka izao. Ankoatry ny lafiny fahasalamana, ny tanana ihany koa ny mponina hitsinjo manokana sy hanampy ireo olona manana fahasembanana. Ho an'ny komina Soavina Tsimondrano manokana, efa misy ny teti-bola natokana hanoanana azy ireo ho any amin'ny taona 2024 taoriana ny fanisana isan-tokantrano natao. Anjato mahery kely misy an'izareo. Izany dia noraisina tanana manokana efa vita ny fanapahan-kevitra avy amin'ny filan-kevitra kominaly ny hoe anokanana teti-bola manokana mihitsy olona semana ireo ary eto dia anaovana antso ho an'ny ministeran'ny zay miaraka aminay etona androany mba hitsonjovana ny olona manana fahasembanana manofanomezana ny reny bety reny satria reny tena ilain'ny olona ety aminay. Tao anatin'ny 5 taona farany, olona manana fahasembanana iray no nahazo fampitaovana ahafahana ny vezivezy teo anivon'ny komina. Mbola maro ny ezaka sy fanampiana tokony ho atao ireo manana fahasembanana mihoatra ny azato ao an-toerana. Fa niatsara ny voka-panadinana tao amin'ny komina Manandrina distrika Navaradrano tato anatin'ny 3 taona izay nanoanana ara-tsakafo ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra. No ny fiara-miasan'ny komina sy ny sehatra tsy miankina no nahazona vokatra raha ny fanazavana. Fanadidina Viatrany. Nanomboka ny taona 2024 niara-niasa tamin'ny sehatra tsy miankina ny komina Manandrina ao amin'ny distrika Navaradrano ho fanoanana ara-tsakafo ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra. Tetika asa tambatra izay toana ny Monaco iarahana amin'ny PAM sy ireo mpiara-mombonantoka maro iadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Zay ny tetina hoe manao an'izay ataontsika approche intégrée amin'izay lutte contre la malnutrition zay mahatonga an'ilay miara-miasa ireo zay samy manana ny maizy azy ireo ohatra nefa nitambatra hanao zavatra zay. Ao ohatra ny resaka hoe ny fanabeazana satria ny amin'ny sekoly loharanon anankiray varavarana entina mitondra ny fanabeazana. Misy ihany koa ny resaka fahasalamana, ny rano fisoso madio sy ny resaka fidiovana. Ao ihany koa ny fanampiana amin'ny resaka fanatsarana ny ataontsika hoe noetimandana ireo fianakaviana satria tsy afaka mandeha mampiana-janaka ny olona na tsy afaka mandeha misehatra kory amin'ny resaka fahasalamana raha tsy tomombana ny oetimanana anaty zavatra zay dia ao anaty tetika dia mitondra an'izay hoe fanatsarana ny oetimanana eo amin'ireo ankohonana. Misy zany misy zavatra maromaro lafo zany no entina tanànan'ny Tantsoroka ety amin'ny komina Iasana. Ifarana amin'ny taona ho avy ity tetikasa ity izay maro lafo no iasany mifototra amin'ny famongorana ny tsy fanjari-tsakafo. Mangataka ny ben'ny tanànan'ny Manandrina ny anohizana izany tetikasa izany noho ireo tombotsoa maro sitrahan'ny vahoaka.
dia zava-dehibe ny fisian'ny fiaramiasa amin'ny ONG Tambatra satria dia ny ankizy kely zay ao anatina primaire moa zany dia misitraka an'ilay antsoina hoe cantine scolaire. Cantine scolaire dia ny fanomezana kobaina ho an'ireo ankizy. Eo ihany koa ny fanomezana ilay antsoina hoe riz fortifié na ilay hoe sakafo mitovanan-tsoa dia misitraka an'izany daholo ny ankizy eo amin'ny EPP manandrina ao anatin'ny fokontany enina moa zany dia mahazo izay daholo. Zany dia nahitana tombony teo amin'ny resaka fidiran-tsekoly satria niakatra ny mpidirana an-tsekoly dia niakatra takizay ihany koa ny vokatry ny fanadinana satria dia nahitana fiakarana tahatombony ny afampanadinana teo amin'ny CP zany no nahitana ambony be indray satria dia anisan'ny ny commune Manandrina no nitanany lohandohany teo amin'ny faritra Analamanga raha CP ny resaka. Dia hita zany fa dia ilain'ny commune tokoa zay tetika asa tambatra izay anirariana mba hitohizany mba hisintsoina hoe famatsimbola fanondroany anga raha zay no lasana azy ho an'izay commune misitraka azy zay. Nisy ny fanehoana tamin'ny vahoaka ny Manandrina ireo vokatry ny tetikasa tao anatin'izay 3 taona izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, fanasaziana no nandraisan'ny manam-pahefana ny Afrika Atsimo ny fepetra ny raisin'ny vondrona Europeana sy États-Unis mikasika ny fanakatonana ny sistany amin'ny Afrika Australe noho ny fisiana variant hafa amin'ny Covid-19 indray. Nanambatra ny anadiady mikasika ity variant vaovao ity ankilan'ny OMS. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Taorian'ny fampiatoan'ny vondrona Europeana sy États-Unis ny sidina amin'ny Afrika Australe noho ny fahitana variant hafa amin'ny Covid-19 Afrique du Sud izay nantsoina hoe Omicron. Nanambatra ny manam-pahefana ny Afrika Atsimo fa fanasaziana izao fepetra ny raisin'ny vondrona Europeana izao. Isan'ireo mikatona tanteraka amin'ny firenena maro tahaka ny Frantsa io, i Afrika Atsimo, Mozambique, Namibia, Botswana sy ny maro hafa. Nanambara ny Organisation Mondiale de la Santé fa efa anatin'ny fandinihana ny variant vaovao io izy ireo ankehitriny. Tsy mbola fantatra hatreto raha toka matanjaka kokoa noho ireo variant hafa ity variant vaovao ity. Nambara ny tompona andraikitra ny antoerana fa tsy tokony akatona amin'ny firenena hafa i Afrika Atsimo. Antony, tsy mbola isan'ireo hitana tranga maro indrindra amin'ny Covid-19 ny any antoerana. Izany hoe mahery ny 3,000 isan'andro vao marina fa tratran'ny valana aretina. Raha toka mandinina ny 3 alina isan'andro izany any Europe. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vava namarana ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.